Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao mahakasika an'ilay rivodoza Elvis no anomboantsika ny fandaharana amin'ity anio ity manodidina ny 520 kilometatra andrefana somary atsimo andrefany Itampolo na any amin'ny distrikny Ampaniany no misy ny Fohibeny. Ny rivotra miaraka aminy 20 kilometatra isan'ora misy tafiotra 10 kilometatra isan'ora ao anatina tsokazina tempête tropicale modérée moa ny tanjaka nyity rivodoza ity tsy dia natana fiatsehana firy na nijanona amin'ny toerana amin'ny ankapobeny misy azy izy atao anatin'ny 12 ora. Ny rivotra hoentiny dia saika any an-dranomasina kokoa ny tena ahitana azy. Raha ny hitantsika amin'ny sary nefa dia hita fa mbola mitoetra any amin'ny tapany atsimony Madagasikara ny raona miaraka amin'ny tondra rotsakorana hatrany. Manoloana izay rehetrarehetra izay dia mbola manan-kery araka izany hatramin'ny rapiso ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana ho an'ny distrikany Morombe sy ny any amin'ny distrikany Ampania izay mety mbola mahery ny 20 milimetatra ny orana andrasana ao anatin'ny 420 ora. Ka manoloana izay rehetrarehetra izay dia entanina hatrany aloha ny ponina anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro, ny toromarika ihany koa izay men'ireo manam-pahefana isa tokony. Izay ny mahakasikasika niny fa raha iverenana amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro eto amin'ny Madagasikara dia saika mahazo vahana hatrany aloha zany oram-baratra noho ny fisian'io rivodoza io hatrany atombanana mihamana lavitra ny morontsiraka moa izy ho an'ny rapiso ary vao maika manome vahana tanteraka ny oram-baratra zay ary saika hitataratra amina faritra maro manerana ny Madagasikara. Ny maripanatsika ho an'ny morontsiraka voany atsinana Madagasikara iny no tena ahitana fiakarana ny maripana ambony indrindra erina hatrany amin'ny maripana ambany indrindra dia mety tonga hatrany amin'ny 20 degré Celsius rehefa avy eo moa no hitantsika ny mombamomba izay fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mbola isy hatrany aloha ny tandrivindraona any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana Madagasikara manomboka any Mananjary zay ka hatrany Taolanaro. Mbola hitoetra ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraka andrefany nosy iray manontolo iny amin'ny maraina be mandraona ny andro ho an'ny atitany atsimony Madagasikara sy ny tapany atsimo amin'ny avoatany. Ny ambony kosa dia andraona vitsina balika ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola isy hatrany orana tandrivindraona izay mety ray kotroka any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iray manontolo mitoy ihany koa zay ho an'ny ilany avaratra andrefany nosy ny any amin'ny tendrony avaratra Madagasikara. Mbola mijanona maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra alaotra mangoro ny ilany atsinanany faritra Nalamanga sy Betsiboka ary ny morontsiraky ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Ambatsoa ary ny faritra atsinanana. Raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 7 ny ambony indrindra ho an'ny avoatany. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia mety mahatratra any amin'ny 5 degré Celsius izay maripana ambony indrindra izay hitantsika any amin'ny faritra Sava fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mbola misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay 7 ka hatramin'ny 430 degré Celsius ny maripana vovinavina. Ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma dia saika hitataratra manerana ny nosy ny orana tandrivindraona mety ho aray kotroka ankoatra ny amin'ny faritra Atsinana sy ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Ambatsoa zay mandraona ihany amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny zoma izay dia mbola eo manodidina 17 ka hatramin'ny 20 any avoatany ary mety mbola mahatratra any amin'ny 5 degré Celsius ho an'ny faritra Sava. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia manomboka atsapana fiakarana tsikelikely ny maripana ho an'ny morontsiraka indrindra ho any amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara sy ny any amin'ny faritra Menabe iny izay mety tombanana mahatratra any amin'ny 13 degré Celsius ny maripana amin'izay andro ny zoma izay. Ho an'ny sabotsy dia mbola misy hatrany orana tandrivindraona saika hitataratra hatrany ho an'ny faritra maro manerana Madagasikara raha toka efa manomboka miverina miamaina kosa ny andro ho an'ny morontsiraka ny faritry Melaky, Menabe sy ny faritra atsimo andrefana mbola maina hatrany ny andro ho an'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny ambo miaraka nefa nolazaina teo dia miandry orana tandrivindraona mety ho aray kotroka. Raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manodidina 17 ka hatramin'ny 20 hatrany ny maripana ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka kosa dia miverina mafana tanteraka amin'ny ankapobeny saika mahery ny 30 degré Celsius avokoa ny maripana andrasana amin'ny morontsiraky Madagasikara. Dia izay indray ary ny météo tamin'ity anio ty ary rapisindray fotoana manaraka velomoto.